raika amin'ny dimampolo no vakitsika miarabanao aloha tongeto zao na avy mifidy anao io na mbola andeha mifidy na tsy mifidy miaravaika anao matongeto tanina nahita n'ity jute de saky atafatana hoe jus toko fara ana koa mba manao zany efa saky atafatana hoe jus toko zao no natoko voalohany andeha nivadina miravana Filipo kosa nahitany natana ela ka nanao taminy hoe efa hitanay lay soratany Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratany mpaminany dia Jesosy zanako Josefa avy amin'ny Nazareta. Ary natana ela taminy momba misy zava-tsova avy amin'ny Nazareta dia hoy Filipo taminy andeha izaho. Rahalahy rahavavy enoia fanoranao ny tokony atao. Jesosy no arena faratampony. Ahoana? Iza tsara? Ny miliara mbola afaky nio tsoita afaky nio very ary dia lasa dala ny olona rehefa very miliara. Fa Jesosy rehefa tonga ao anatinao tsy azon'izaniza isorona ary afaka manome mihoatra noho ny miliara. Enoa ity fanazavako ity. Tian'Andriamanitra ny manomboka amin'ny zavatra ohatrany tsy misy dikany mba hampiaiky ny olona ny heriny sy ny voninahiny sy ny fahaiza-manao. Tian'Andriamanitra ny manomboka zavatra amin'ny zavatra ohatrany tsy misy dikany. Andriamanitra rehefa nanamboatra ny olona nanomboka tamina vovoka. Vovoka zany zavatra tsy misy dikany zany. Vovoka tao nanomboany niasa dia lasa inona izy rehefa avy eo ohatranao. Nanomboka ihany keo izy tamin'ny tantara mateo amin'ny testamenta vaovao taizany nanomboany Jesosy ao anatina tranomby zavatra ohatrany tsy misy dikany zany. Raha mbola fofona nge zany tranomby zany misy fofona tainomby zany maloto zany taony nanomboany dia miafara amin'ilay lapa be voninahitra any an-danitra tonga mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Tian'Andriamanitra ny manomboka amina zavatra ohatrany tsy misy dikany. Ary zay ny mahatonga anao misy fotoana rehefa nanombo any tompo ohatrany tady averina zéro zany aloha ianao. Ohatrany misy recul kely zany le fiainana ohatrany naninona zany ohatrany tady hafahafa zany. Tiany ianao ho hitan'ny olona mihitsy hoe io aloha ianao amin'ny voalohany. Tiany no manomboka amina zavatra ohatrany tsy misy dikany, zavatra ohatrany fahafahambaraka, zavatra ohatrany tsinitsinina, zavatra ohatrany tsisy voninahitra fa omeo malalaka izy hiasa eo amin'ny fiainanao ary arao foana ny taridalany arao soratra masina mifaraisa amin'ny foana mahereza mivavaka tongava matetika ao an-tranon'Andriamanitra apetrao amin'ny toerany ray aman-drenao ara-panahy arao tsara ny torolany anao me Baiboly anao fa kely no iankoanao lehibe indrindra ny afanao. Tian'Andriamanitra ny manomboka amin'ny zavatra ohatrany tsy misy dikany. Androany aloha ohatrany hoe zao no hitanao amin'ny fiangonana ary mbola manofy izy fa ho hitany no maso ny olona aty amin'ny kontinantany Afrika fa misy fiangonana anankiray zany no any a Madagasikara. Satria tsy maintsy avoaka amin'ny internet zay. Ohatrany amin'ny tsy misy dikany ny anomboany fa nitoyany tantara rehefa avy ao ka mampahery anao ary lasaina vavy malala ao amin'ny Jesosy no ahitanao lalana ohatran'izany. Tsy maninona zay latsainy olona, tsy maninona raha esoiny olona ianao androany, tsy maninona na mbola tsy misy sakafo azy ianao androany, tsy maninona zay mety ho tenitenin'ny olona teny jodanao, teny ranotranao, teny rafozanao, teny jiraninao na teny mbadinao azy, tsy maninona zay mety ho resahan'ny olona mombanao. Aleo izy teny, aleo izy resaka fa aleo ny tantara itoy. Aleo isika mbola itoy anarakian'i Jesosy. Aleo isika mbola iosina ilay iositra avy ao amin'i Jesosy nitafy an'ilay herina rehefa
nahita Jesosy dia nahita zava-miafina, nahita arena faratampony, zay nahita Jesosy. Tatoa nandinika hitanao mahatonga olona anankiray tena mafana fo be amina hoe politika noana ny ranona tena iny tena ao ampoly tsy manana Andriamanitra izy manao an'io. Ahoana hoe zafady fa iny tena fanantenany hoe raha mba lany ny tsotr'izao mitsony zay mianakavy, raha mba lany hoe aminy fanantenany dia zay no mahatonga an'le zavatra mikorina any anaty rany any ary miady aminy ianao raha vao tsy mitovy ny sary nareo, raha vao tsy mitovy ny sary miady aminy ianao. Zareo moa fa en'olona itamotsitra ilatsika ingalekatroisy amina vatom-pifidianana manomboka alohan'ny arivo. Amin'iny ny fanantenany. Fa hitanao misy amintsika tsy miasa saina amin'izany, la iza ny lany eo mangamanga ny lanitra tsy sary hafa lanitra. Zany niza apetraka Andriamanitra eo dia zao tsy miankina amin'ny olona miakatra ny fiainanao fa iry anankiray tsy hita maso iny efa mitombono ary misy amin'iny ny fanantenanao. Iza ny anarany mbola zao iny anarany? Alleluia! Ilay litera enina mahavariny Jesosy. Sanotelo Jesosy. Hitanao niza hiakatra eo 5 taona ihany mifetrany ary mety mbola lanenako izy amin'ny 5 taona manaraka fa tsy mandrak'izay. Karaha iny nantenanao amin'ny fotoana ialana iny eo ianao dia efa taraiko ena fa za tsy miteny aminazy mifidy amin'ny fidiana lay fidy an'iny za tsy mandrara ny olona amin'izany any fa tiako resahana aza apetraka amin'ny olona mitondra firenena ny fanantenana, aza apetraka amin'ny olona ny fanantenana, aza apetraka amin'ny olona ny fatokinao fa olona ihany, olona ihany ninina fa fanantenana apetraka reo, olona ihany reo raha lasana vavy, olona ihany ary ny tranonao zany tsy hitandrena akory sy mafana fo be maro tsy hitany akory ny tranonao nefa dia miady amin'ny olona ny amin'izany nefa le olona tsy mahafantatra anao akory. Jesosy zay ny ataovy be ao am-ponao. Jesosy zay ny ataovy be ao am-ponao. Amen. Ka ny olona nahitany Jesosy ao anatin'ny Baiboly sy naingina fanandeny tantara tamin'ny namany ny nahitany an' Jesosy. Filipo nahitany Jesosy falifaly ny fony ravoravo izy dia rasa nankany amin'ny Natanaela tamin'ny oreradreraka any tamin'ny 1 atoandro petaka tamban'ny aviavy izy fa tsy nisy atao dia ozy Natanaela ozy Filipo Nata efa hitanay ozy izy satria zalahy mpamaky Baiboly ary mafantatra hoe ho avy aty ambonin'ny tany zany Kristy zany na ihany mpamaky ny boky ny lalàna izy, mpamaky ny boky ny Mosesy, mpamaky ny boky ny mpaminany, mpandalina an'io izy dia fantatra fa ina ihany rany a misy mpamonjy tonga eto an-tany. Ilay andro amin'izay niona tamin'ilay mpamonjy izy, niona tamin'ilay mpamonjy tsy hoe niona tamin'ny fiangonany fa niona tamin'iza mpamonjy. Maro ny olona niona tamin'ny fiangonany fa mbola tsy niona tamin'ny mpamonjy, maro ny olona niona tamina paster fa tsy mbola niona tamin'ny mpamonjy. Ary zay mahatonga tsy manaika raha zano ionanao voalohany alohan'i Jesosy fa mila io ianao mamonjy fivoriam-bavaka eto anao miaona amin'i Jesosy aorianan'i Jesosy zay vao miaona aminao ahy atao aminao ozy zao izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy mieny. Jesosy d'abord après izy tao. Est-ce que vous êtes d'accord? On est d'accord. Tenendo una mano Jesús d'abord, après ici donc.
fitoerany Jesosy mihitsy fa toerany Jesosy foana. Raha tonga eto ianao azazany tadiavinao aiza le pastera mitory amin'ny tele ao izy fa misitrika ao. Fa iza ny tadiavina voalohany? Jesosy aloha. Jesosy aloha. Misy teny ao amin'ny Baiboly nisy vehivavy zay nangataka famonjena tamin'ny mpanjaka. Amin'ny mpanjaka toko faharoa misy an'izay. Ry mpanjaka tompoko vonjeo dia ahoana izy? Raha tsy vonjeny Jehovah ianao ahoana ny amonjeko anao izy? Dikan'izany ninona zavatra tianay ho atao aminao raha tsy mamonjy anao Andriamanitra tsisy ninona vitanay aminao. Dikan'izany tadiavo aloha Andriamanitra. Fa rehefa mahita an'Andriamanitra ianao, rehefa eken'Andriamanitra ianao, nakoden'Andriamanitra ianao, niaccepten'Andriamanitra ny temantanao, rehefa hiasa eo amin'ny fiainanao zay dia mikrina eo aminao ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay tsara ny alleluia anao androany. Zao kely ny namanao Jesosy d'abord. Après Isidore. Alléluia. Mazava sa tsy mazava? Tsy azo afanakalo. Zay ny rano. Tsy ahatonga anao. Zay ny rano hitaonanao ao amin'ny Jesosy. Fa tsy ny rano ahatonga anao anaraka ny iraka nampanaovina anay dia hitaonanao ao amin'ny Jesosy. Ny fitaovana ny men'Andriamanitra anay dia ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Ary eo teny sereo mamokatra fagagana afantaranao fa misy Jesosy mbola velona eto an-tany. Ka raha nahita amin'ny Jesosy ianao dia tsy mety aminao ny mangina fa mila milaza amin'ny namanao ianao ny amin'ny nahitanao an'i Jesosy. O Baiboly eto amin'ny andininy fa 5:20. Ary Filipo kosa nahitany Natana elaka nanao taminy hoe efa hitanay ilay soratan'ny Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy. Iza hoe? Tsy tikitaky toa fa iza tsara? Tikitikiano moa ianao fa do ihany ny afaranao. Avance. Za dia tsy mba menatra miteny an'izany satria izy koa tsy menatra mamela atsika. Avance papa. Rehefa tsisy dia lazaina fa tsisy. Jesosy na lazainy olona fa razam-bazaha io na razan'iny na amonjy io raha lasana bazy. Na lazainy olona fa nanino na zananimba ny kolotsaina malagasy na nanino na amonjy io raha lasana bazy. Tsy naninenako ninionako tamin'i Jesosy. Natoy zaho a Jesosy. Nampijoro aho ohatr'izao Jesosy. Izano toy izao androany sambatsambatra ohatr'izao androany dia noho Jesosy. Ny volako mbola tsy ampy fa ny fiadanako kosa normal tsara. Dia laza aminao tsy conditionné ny vola ny fahasambarana. Na ohatrinona na oaposinao fa rehefa ao anatinao Jesosy afaka ny anam-bedana ny anao raha masana Amen. Tsy miankina amin'ny zavatra eo anilanao sy anananao sy eo akaikaikinao eo. Tsy miankina amin'ny fari-piainanao, tsy miankina amin'ny firazananao. Aza mirehirehina amin'ny firazananao, aza mirehirehina amin'ny diplômanao, aza mirehirehina amin'ny zavatra eo ivelany. Fa mirehirehina hafa hoe manana an' Jesosy aho, manana an' Jesosy aho. Mahirana tsara ve nareo androany? Raha misy te hirehireo izy ao ka Jehovah no reherea. Jesosy no fantatsika. Iza tsara? Avelany tsara ny anarany? Jesosy! Tsara ny amin'ny namanao? Jesosy! Ray andro nisy fizarona vavan'olombelona voaraiko tao anaty boky. Nisy an'izay lehilahy atao hoe Emmanuel Masoni. Io Emmanuel io magicien piasan'ny Satana. Resy lahatra ny nompon'ny Satana. Dia any ambany ranomasina any Inde any misy toerana fivorian'ny Satana sy ny mpanompony. Misy olona avy ety an-tany zany tonga any. Ahoana ny natongavany any? Efa lalina loatra ny fifandraisany amin'ny Satana dia afaka miditra hatrany anaty ranomasina izy.
reo afaka mivadika moka mihinana ran'olona de reo raha reo angonina any ambany ranomasina any Inde any de reo amizay sotroeny zareo ohatrany hoe mandray fanasan'ny tompo fa ran'olona noany zareo tanareo karazan'olona maty any an-dranomasina reny misy amin'ireo zareo no mivadika zavakafo de maka le olona tsetsefo le raha de tsy hita le olona misy firy avoakany amizay rehefa lany raha de efa le olona mibotsina sisa mety ohatr'izay ny atao misy mpianatry collège misy mpianatry lycée maro misy lehibena orinasa maro misy manam-pahaizana maro membre mandeha any ambany ranomasina any Inde any reo mivory de zao ny tenin'ny satana lehibeny devoly tamizay Lucifer amizareo any zany misy écran ngeza be de hita amin'io écran io ireo pino tena mirehatra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra io mitazana amin'ny écran de ozy Lucifer ireo olona amin'ny écran reo arahanareo maso alavoy amin'ny fahakapanareo alavoy amin'ny fijangajangany reo alavoy amin'ny fitiavam-bolo reo alavoy amin'ny adalana azy maro samihafa reo satria reo tsy matitsika ho azy reo fa tovy zay alavo azy fa rehefa lavo izy filotsika mora fotsiny fa alavoy reo de ahoana ozy le olona zany le manompo any satana ny afantarana an'ireo eny ambonin'ny tany any satria amin'ny écran tsy voatery tadidiny eratonga any zao ny afantarana ano zareo ozy ao anatin'ny fony izy misy fitoeran-jio ary misy afo mirehatra tsy mety maty eo amin'ny fony ao antaninona manao mba misy an'izany ve aompona ao zay mandoana voatonga te hivavaka tsy te hijanona dia misy zavatra mirehatra ao anatiny de reo izy ataovy zay alavo azy de ozy le anankiray reo aneka misy an'izany Jesosy zany miaro an'ireo de vo niteny an'le Jesosy izy tapaka le sezany petralo Lucifer vo niteny inona hoe Lucifer tsy azo tenenina ty zany fa anarana hafa ny fitenenany zareo am' Jesosy any zay mahatonga atsika manonona ny anaran'i Jesosy fa vo miteny Jesosy tsika tonga de mipitika sezany Lucifer efa misy mpandrafitra mihitsy akaiky Lucifer ao isaky miteny Jesosy tsika de efa miasa le mpandrafitra kalisesy iny averena Jesosy Alleluia zay mahatonga ny soratra mibaribary ivereneo Jesosy no tsy Isidore no soratako ao fa Isidore natao hoe pasteur dikany pasteur mpiandro ioany miandro io no miasany fanambarany fa isan'ny vaolany Jesosy ny vaolany mazava tsara ve ty zavatra ty eka isaky ny manonona ny anarany io ianao de misy zavatra mipitipitika any amin'ny tontolo tsy hitanao masoany misy tevolo resy any misy tevolo maraparapa misy tevolo maya averitana izy ny anarany ny anarany amreny tsara ao satria atsika miteny io misy olona midobodoboka be ny fony akaikikaikinao misy rehefa tenyetsy tsy ratsy koa zay fa fanaratsy iany zany io no arena faratampony rahalahy io no arena faratampony ka rehefa nahita an'io ianao de lazao amin'ny olona ny zavatra tsapanao lazao amin'ny olona ny fiainana anananao tamin'ny nahitanao an' Jesosy aza manginy fa raha ataovy tahaka ny nahitana Natanaela azy hoe Filipo azy hoe efa hitanay ilay voasoratra ilay soratany Mosesy tao amin'ny lalàna izy sy ny soratany mpaminany de Jesosy zanany Joseph avy amin'ny Nazareta nolazainy tena hafa ny fiainako nahitany Jesosy tena nitsapa zavatra e tena niova e tena tsotro zao ato aloha e fa hafa mihitsy hatra'izay nahitako an' Jesosy lazao amin'ny olo zany
dia lazao koa ny toerana nahitanao azy. Alleluia. Ahoana azafady? Lazao toerana nahitanao Jesosy. Tariny nahitako azy. Da izany nahitany Filipo azy teto any Nazareta. Awina tana heliny taminy. Momba misy zava-tsova any Nazareta. Fa misy an'izany dia any tany Masaja. Dia io Filipo taminy. Andeha izany. Andao mihitsy ianao etiko zay. Andao fa misy. Zany ny tokony ataonao rahalahy sy anabavy manomboka io. Misy mpampianatra zao naniraka ny ranabavy. Iza moa naranao tena mbola tsy maty tsara. Dia misy mahitsy nanao. Deborah Sylvie. Deborah Sylvie. Misy olona nilaza aria tany Masaja ary misy zava-tsoa ary. Misy Jesosy miasa mahery ao. Misy Jesosy velona ao. Alleluia. Alleluia. Dia tonga taty reo. Andro alakamisy tonga dia nitatazana alim-bavaka no mitsenanareo voalohany. Olona tsy nahita toro telo taona tonga dia tsenana fiareta toro koa. Tonga dia teo reo mivavaka. Mbola tsy niraisiko mihitsy reo. Hodiko fanina fotsiny reo teto. Olo moa. Fa nenamiko ambadiko amin'ny couloir eo. Paster ahoana hoana. Aleo mihitsy aloha reto iona amin'ny Jesosy. Fa raha zany nitadiavinareo voalohany. Mety tsy ahita résultat nareo. Fa ataovy aloha zay ioavananao amin'ny Jesosy. Ahitanao sitraka amin'ny Jesosy. Ho ampiasain'Andriamanitra zay. Dia ho karakarain'Andriamanitra. Tonga reo tamin'ny maison de la culture sabotsiny iny. Tena amizay nanomboka nanantona satria dia hoe mangetaeta reo. Namitrako tanana. Dia larobiany iny reo zay vao niraisiko tamin'ny birao. Efa herinandro. Amina tonga amin'izay reo voaero. Tsy resaka fa mila filatsany fa resaka fiankadrena ny olona tena hoe anompo an'Andriamanitra marina. Dia zao sy nahita toro tsara navavy. Iza nanao an'izany? Jesosy no nanao an'izany. Ambarao amin'ny olona ny zavatra ohatran'izany. Lazao amin'ny olona ny zavatra ohatran'izany rahalahy sy anabavy. Ny fivavahana tsy resaka fombafomba. Milamina resaka ahoana moa zany? Resaka modalité mode na fivavahana. Milamina io ianao. Fa tsy mahasoa io. Tsy manova zavatra io. Lany amin'io ny andronao. Fombafomba mpivavahana tsy manova zavatra. Fa mila azonao antoka hoe manana ny Jesosy ianao. Ao anatinao Jesosy. Ozy le olona tany ambanivohitra Tomasina tany vavahana iny. Rary mafy izy. Raha fotsy be zay. Ny anarako ane paster Ilahady. Tena anarany zanako tsy misy lahady daholo ny anarany zanako. Misy lahady daholo. Dia everiny zany fa Alahady ny anarany ty. Dia miova ho azy ny zavatra rehetra. Any fivavahana zany ny anarany. Tsy vita tsy zavatra ohatro. Tsy zavatra miova ho azy ohatr'izany. Fa mila mitady an' Jesosy ianao. Mila mahita an' Jesosy ianao. Amen. Mila toerana ahitana an' Jesosy ohatr'izao. Aza mangina rehefa sena tonga eto. Aforeto ny lohalika. Sokafo ny vavy. Asandrato ny tanana. Hitanao? Ohatra ny radio. Misy karazana radio. Tsy mandeha mihitsy. Raha tsy atsanganao ny antenne. Ary raha tsy atsofoka ao ny prise. Ny lohalika ao. Prise ao mitsofoka. Ary ny tananao misandratra. Antenne mitsangana. Alleluia. Misy karazana télé. Tsy afaka mamoaka sary. Grainy eo. Raha tsy efa mitsangana ny antenne. Ary tsy afaka tsy allumer les télé. Raha tsy atsofoka ao ny prise. Ny prise dia ny lohalika ao anankiroa mitsofoka amin'ny tany. Ary ny antenne dia ny tananao anankiroa mitsangana. Dia manomboka man'ilay fiovy amin'Andriamanitra ianao. Ary ny feonao herin'Andriamanitra ianao. Mila vavaka avy any anatinao Jesosy. Fiainan'olona maro nefa hitako niova teto rahalahy. Raha vavinao. Tena miteny anao. Karaha tonga ety any ianao. Aza mandalo fotsiny. Aza mijery fotsiny. Aza manahaka ny omba mijery flora. Efa mandalo ny flora. Tozy ny omba. Avance. Tozy ny anankiray. Laolo. Sa ihany fa tsy mety mitahiny izy fa mandalo.
aza manao an'izany raha tonga eky pasteur iny ay zeny lavabe ohatran'io va iny vadiny botabota be iny vadiny zanany koa zany reo mitovy amin'ny mamany papany io mamany io papany io anao ty koa tsy mahay mijery tsara hitao tsara mama zany ny adihevitra nareo ahitany Jesosy fenao amin'izany somba misy raiko amin'olo marobe ry pasteur tsy ahitany Jesosy ianao raha zany ny tany anaty zany atao zay tany vao tonga ato ianao se concentré là e mila mahitany Jesosy mirava veto ianao pratika ny zavatra nampianariny pasteur ny zavatra ampianariko manko zavatra azo pratikeny avereny na tongara lasa nabavy niala nivavaka satria za taloha nentina nivavaka nianatra sekoly lahady école du dimanche de nianatra sekoly lahady a de za rehefa mianatra sekoly lahady a enareo mahay gama sa tsy mahay gama tsy anareo gama zany ka mila lo tanareo vola reny kilalo tany Thomas zany vola reny a atsipy anatina trou zay zany tsipy lavaka lance trou atsipy izy ohatra hoe ariary tam'izany a ariary roa reny a de misy aza 26 kilob reny ray milance atsipy reny anatin'le lavaka kely reny lalao kilalaonay rehefa sekoly lahady mandeha mivoaka kely mandeha reny ny ataonay de rehefa vita iny de miditra kely ampiangonana de mivoaka kely de ny zavatra reko nampianarina Bethlehem Judie Samaria izay mipetraka ao ambalakisoa atao Thomas tam'izany tsisy resaka ambalakisoa mihitsy nanikely tsy zavatra fantako ty Bethlehem Judie iny tsisy ambalakisoa mihitsy za mianatra tamin'ny Beryl Rose zay tsisy Beryl Rose sady tsisy momba ny fianarako tsisy momba ny trano ipetrahako farany zany mijanony tsisy zavatra azoko pratikena izy ka jany bokiboky reny zarazaraina de ampianarina de sarisariny olona maromaro masina zany olo zareo reo tsy azoko mihitsy tsy aniko zay iravany zany natonga na niala tsy nandeha tsony fa rehefa